Firenena iarahamana ny Madagasikara raha iverenana ny fanjavanisy teo aloha dia olombitsy no afaka naneho hevitra ary izay tsy nitovy hevitra tamin'ny mpitondra fanjakana dia fonjavetrano no miandry azy. Raha te hiroso makany amin'ny fampandrosoana nefa isika dia tsy ny loko politika no tokony atao lahara-pahamehana. Isan'ireo mpanakanto nandry andriranantsy nandritra ny fitondrana teo aloha ireo mpanakanto engagé izay tsy nitehaka manoloana ny zavatra tsy nety rehefa niova ny tantara izay voatadidin'ny olona fa efa ela ny mpanakanto mpikambana ao anatin'ny kolontsaina mainty no niantsoantso sy nanambara ny zavatra tsy nety teto amin'ny firenena. Raha voazavatra koa nefa mitondra antsika makany amin'ny fanatsarana dia mitondra antsika makany amin'ny fampandrosoana dia tokony tsy mila loko politika ilay izy fa ianona daholo izay miteny vitsy dia vitsy santeny an'izay hoe tokony ho tenenina rehetrarehetra satria le miteny tsy inona tsy midika hoe fankahalana fa amin'ny masarotra ny adidy sy nandraikitra mipetraka amin'ny olona rehetrarehetra na voafidy na voatendra dia tsy voatery ho takany sy ho tsapany hoe inona ny tsy mety. Donc au lieu de anapoizana zany zay itehatehaka an'le tsy mety ataony dia karazana hoe mamme zany zay vahaolana satria tsy tokony anjaranaingy mieritreritra hoe inona moa tokony atao amin'ny tany sy firenena fa nefa raisinay le izy adidy sy andraikitra miteny an'le izy mba hampatsiahy hoe misy an'izao nge tsy mety, misy an'izao nge tsy mety satria izay koa ny ilana ny tanora eto dia izay koa ny ilana olona hafa ankoatran'ny firena politika amin'ny tena moko satria raha tsy zay nge dia paranana manjaka eto dia izay no nahatonga anay nandray fanapa-kevitra tamin'ireny hoe hiteny an'le izy tsisy fiambahambahana mihitsy ankitsi-po dia rehefa avy eo ny tantara moa tsy maintsy miovako adalan'izay olombelona mieritreritra ny odoria dia nefa rehefa niova zany le tantara dia teo vao tadidin'ny olona hoe aika ery zalahy maro nefa niteny momba an'ity taona vitsivitsy lasa zay. Naorina taorian'ny hetsiky ny tanora ny vovonana RPBLK na Republika sehatra iray natao arofanina ampitoetra ny demokrasia sy ny fahalalahana miteny eto amintsika tanora ny enimpolo isanjaton'ny malagasy ka amin'ny alalan'ny RPBLK no ampitaina amin'ny tanora sy anairana azy ireo ny zava-misy eto amin'ny firenena ny mpanakanto mivondrona ao amin'izy ireo izay mampita ny afatra politika amin'ny alalan'ny gado kirarap. Zany hoe le initiative efa hatramin'ny ela natao ary ny label kolotsaina mainty ngamany anisan'ny hoe label na rap hoe miditra kokoa ao anatin'ny resaka positionnement politique raha hoe zay ny ilazana anazy satria ny akamaroan'ny artiste ao anaty label dia efa hatramin'ny ela no naneho foana ny zavatra tsy mety ny tsirary ny zavatra anankiroa moa ny tena hoe antony hoe nananjorona n'le plateforme RPBLK ny antony voaloha dia hoe ny fiarovana andreo atao hoe akia tamin'ny révolution teo iny be da be ny zavatra niedivana atao anatin'iny amin'izao fanavaozana zao ve miroso makany amin'izay fivana zay ve le zava-misy zay ny fandaniana mipetraka tsirairay afaka mamaly an'izay fa ny andraikitray fotsiny hoe alohatsika hijoro mba ohatran'ny karazana balizy kely amin'le zavatra mivoana zany manomboka zao zay zany le eritreretra tiana atao dia zavatra roa moa le niteneniko teo hoe le arovana anatin'le izy dia zay le resaka akian'ny révolution zay dia ny resaka fahalalahana amin'ny teny satria amin'ny artiste anay dia zay ny zavatra important indrindra ho anay ny liberté d'expression. Raha tsy hivina dia efa ela ireto mpanakanto ireto no niantsoantso tamin'ny alalan'ny zavakanto ny angaliana fa tsy ekena ny mpitondra manana zom-pirenena vahiny tokony tsy hisy intsony ny herisetra ataon'ny mpitandro ny filaminana amin'ny retana vahoaka teo ihany koa ny filazan'izy ireo fa tsy tokony ho voafidy amin'ny sosikoveta ary jirona koa ny safidy ny malagasy no mafisin'izy ireo fa matsiaro tena ho afaka izy ireo amin'izao fotoana satria afaka maneho hevitra sy afaka miteny ankahalalana ary ilaina ny toeran'izany demokrasia izany.